Rehefa kosa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana nanomboka ny 9 oktobra lasa teo no niverina an-tsekoly ny mpianatra manaraka ny fandaharam-pianarana amin'ny fanjakana malagasy. Ato ato dia hiditra amin'ny fialan-tsasatra voalohany izy ireo. Fanadidina. Azo fialan-tsasatra indroa mpianatra ao anatin'ny 3 volana voalohany izay voafaritra ny 9 oktobra hatramin'ny 9 desambra 2024. Azo fialan-tsasatra herinandro mpianatra ao anatin'ny fetin'ny olo-masina dia ny voalohan'ny volana novambra hatramin'ny fahavalon'ny volana novambra izao no voafaritra ho fialan-tsasatra ao amin'ny mpianatra araka ny fandaharam-potoana navoaka amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ny 20 desambra 2024 hatramin'ny 4 janoary 2024 no fialan-tsasatry ny Noely. Ny alatsinainy 5 janoary hatramin'ny zoma 7 martsa 2024 ny 3 volana faharoa amin'ny taom-pianarana 2024-2025. Ankalazaina ny 8 sy 20 ary 20 febroary 2024 ny andron'ny sekoly. Hiato ny fampianarana ao anatin'ireo 3 andro ireo. Ny sabotsy 20 hatramin'ny alahady 12 aprily 2024 kosa ny fialan-tsasatra ho an'ny Pasika. Ary ny alatsinainy 13 aprily 2024 no verina an-tsekoly mpianatra ary anomboka ny 3 volana fahatelo amin'ny taom-pianarana 2024-2025. Tsy hifarana ny 3 volana fahatelo raha tsy ny 17 jolay ary miditra amin'ny fialan-tsasatra lehibe ny mpianatra.